Ny omamiada ny vozon'ny tanjaza dia araka izany teneniny zany. Omamiada ny vozon'ny tanjaza, cancer du col de l'utérus zany. Karazana fivotosana zany a, izay fivotosana eo amin'ny vozon'ny tanjaza na eo amin'ny col ozy-tsika. Mahatonga an'izy io a, amin'ny ankapobeny zany dia avy amin'ilay virus papilloma virus, izay virus azahoan'ny firaisana ara-nofo. Na zany a le vehivavy mety niaraka tamin'ny olona misy an'io dia voa izy. Fa ny olona rehetra izay misy an'io virus io tsy voatery hoe lasa voan'ny cancer daholo. Misy ampahany zany a lasa voan'ilay cancer du col. Na zany a le vadiny ndraiky koa mety miaraka amin'ny olona nisy an'ilay aretina mifindra tany aminazy. Ny fisehoan'ilay izy moa zany a dia mararary eo amin'ny andovany eo a, dia misy tsiranoka mivoaka. Dia ilay tsiranoka io zany no mihena fanafody, dia ohatran'ny miatody kely dia avy eo hiao ihany. Sady mitombo ilay tsiranoka sady mamofona, izay ilay izy. Dia avy eo lasa misy rà. Ilay rà koa amin'io satria fangaro amin'ilay tsiranoka misy fofona, dia rà koa mamofona. Dia marary zany rehefa misy firaisana mazatra satria efa misy fera io zany rehefa elany ela. Dia marary koa ilay tena mitovy an'io. Dia rehefa mitatra izay tsiranoka izay mitatra mankany amin'ilay fivotosana, mitatra mankany amin'ny eo amin'ny vozony aloha manomboka, dia mihazo ny vatan'ny tranjaza. Dia avy eo mivoaka ny tranjaza amin'izay izy, mahazo ny manodidina azy iny, tatavy any amin'ny tsina ihany, mahazo ny atody tarimy izy. Dia avy eo izy mitatra mankany amin'ny faritra hafa mihitsy. Izay ilay ozy ny dokotera métastase. Lasa manjary tonga dia mitsambikina mankany amin'ny aty, hoentin'ny rà izy zany dia tonga any amin'ny aty. Rehefa manomboka ilay tsy mijanona eo amin'ny vozon'ny tranjaza intsony izy fa mankany amin'ny tranjaza ny sisa, dia efa manomboka heno hita amin'ny toe-pahasalaman'ny olona amin'ny ankapobeny koa. Satria amin'ny voalohany aloha zany mbola matanjaka izy amin'ilay mbola mararary kely fotsiny, fa rehefa hitatra iny dia sady reraka izy, malakomana izy, mioma izy, dia avy eo izy fotsy hatsatra rehefa tonga amin'izay efa mitatra mankany amin'ny tovavy izay ilay izy. Ny matetika voan'izy io moa zany a dia ny vehivavy miaraka amin'ny olona maro be, na ny vehivavy tia izy manao firaisana aloloatra. Dia ndraindray koa ilay vehivavy tsy maninona fa ilay vady ndraiky koa miaraka amin'ny olona maro be, dia izy koa mivoa avy eo. Dia ilaina zany ny vehivavy manao fitiliana matetitetika vozon'ny tranjaza. Rehefa manomboka manana iah izy hoe mety hitratra an'izany, jerena matetitetika. Fa raha mbola vao manomboka kely eo amin'io vozon'ny tranjaza io, amin'ny col io, ny fivotosana, dia azo tsaboina tsara, sitrana tanteraka. Mety hitarika tsara fahafatesana be izy raha ratsiratsy. Mahafaty izany izay notenin'izayko, mahafatiko. Izay efa mitatra izay izy ohatra dia tsy voatsabo mankany amin'ny tatavy, mankany amin'ny tsinay, mankany amin'ny vatana manontolo, sady avy mimahy ilay olona amin'izany, mahy, reraka, malaikomana, fotsy hatsatra be, tsy ampy rà, lanin'ilay kikisan'ilay omamiadana, dia mazava ho azy fa mahafaty. Io koa zany mety hahatonga an'izany hoe tsy fiterahana raha ohatra ratsy fitsaboana. Ilay tsy fiterahana raha ratsy fitsaboana, raha vao ratsy fitsaboana dia maty e, izay. Le fitsaboana mialoha zany ny zava-dehibe. Ny fitiliana dia vao manomboka ilay izy. Dia ny vehivavy zany tokony manao fitiliana vozon'ny tranjaza foana isaky ny roa taona. Rehefa ilay vehivavy lehibehibe efa manomboka manana ihany zany hoe mety misy mahita vozon'ny tranjaza zany. Fa raha tokony ahoana no ahafantarana an'ilay hoe lehilahy mitondra an'ity zavatra? Lehilahy no mitondra an'ilay izy? Tsy fantatra. Tsy fantatra mihitsy ko lehilahy ilay tsy misy ninona mihitsy izy mitranga aminazy dia io izy mitondra an'ilay izy ao an-trano miaraka amin'ny olona be dia be any.
teny farany efa dokotera teny farany zany a dia izay teny izay hoe ny fiarahana amin'ny anisany matokana izy koa zany ny olona voaniretina azo fampiraisana matetitetika ireny satria matetika efa voan'ireny zany dia matetika miara-dalana ao amin'ireny koa zany le papilloma virus. Ny hafatra zany dia hoe tsara foana zany manaja mivady atokantrano, izay ny voalohany indrindra. Ny hafatra faharoa raha vao misy tsiranodranitra hafahafa ohatra tsy mety sitrana marary ny tovany misy fofofona fafa dia efa mailo mamonjy dokotera. Ny hafatra fahatelo dia mila manao fitiliana col na vozony tranjaza matetitetika isaky ny roa taona ny hoditra, ny vehivavy efa lehibehibe.